Rosia Moskoa monastera Donskoy fasan'ny aristokraty Rosina. Betsaka ny fasana hatranainy. Izany no vato fasan'ny Prince Nikolai Viazemski. Maty tamin'ny 1970 izy. Fasana vita amin'ny granita mena. Natao amin'ny endrika ikonikala. Ny fasana dia apetraka amin'ny fijoroana simenitra. Tena avolenta vita. Endriky ny granita malama. Fikarakarana tonga lafatra. Sy misy semy eo anelanelan'ny faritra samihafa amin'ny fasana. Ity dia sombizavatra tokana amin'ny granita mena. Ity ny sisiny ambany amin'ny fasana. Ary ety ambony dia monolite tokana sy misy semzina toy ny taolana. Vato mivaingana vita sara. Fijoroana vato voaporitra fitaratra. Misy fasana granita mainty eo amin'ny fijoroana. Varavarankely granita tokana sy misy sem na tady. Ny poumelle dia vita amin'ny metaly. Baolina metaly sy lakroa. Mpanompon'Andriamanitra maty tamin'ny 770 Betsaka ny fasana mitovitovy eto. Ny fasana dia manana endrika geometrika sarotra. Fa ny fasana dia monolity. Vita avy amin'ny granita tokana. Ary voaporitra ho mamirapiratra fitaratra. 200 taona lasa zay, ny olona dia mora nanao fasana vato sarotra. Midika izany fa nanana loharanonkarena sy angovampy ny olona 200 taona lasa izay. Fa ny fanamboarana sarotra miendrika vokatra avy amin'ny granita mafy. Nanao tsangam-bato maro toy izany izy ireo. 200 taona lasa izay, ny olona dia nanana angovo sy teknolojia sy ratsy noho ny ankehitriny. Ny fasana fahiny no milaza zany amintsika.